Bokikirantsika. Ny Bokikirantsika. Fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy VoaharyHasina. Arak'izay fikirarenao zay ampifaliana ny mbola nasananao ankehitriny ato anatin'ny fandarina bokirantsika amin'ity anio ity. Efa elaela nangatanareo ity tononkira anankiray izay atolotra anao anio ity fa dia androany zany ny fotoana somary efa elaela ihany koa ity iray ity fa tsy hoe vaovao akory fa andao iarahantsika amin'ity anio ity. Mialohan'ny zavatra rehetra andao iara-isaotra ny tompo. Mankasitraka Andriamanitra no fitantananao ny fiainanay fa tsy izay zavatra mahafinaritra anay ihany tokoa natolotra anay fa izay rehetra mahasoa anay. Ianao malala anay mihoatra noho izay heverinay. Mankasitraka indrindra Andriamanitra. Dia manatrefy izao fotoana izao ianao anio amin'ity anio ity indray raisy ny fisaoranay anao. Saotra Jesosy. Amen. Ny antoko-pira Hosana miaraka amintsika amin'ity anio ity dia atolotra anao ny hira izay efa tsy zoviana aminao ary izy kosa ho raisika hatrany ny tononkira. Saranare tinayanao seraniaina zaetinao sarudi fatsini suyani monzara sunaye tantani tutufukave Sama
Zay ny rahantsika efa ilana angatanao izy ity fa dia anio ny fotoana dia atolotra anao ny hira lohateny hira ve tsy nisoa ihany, tsy nisoa ihany. Nao raisika ny andin'ny voalohany vesarana rentina, vesarana retina, vesarana retina ianao, vesarana retina ianao. Midina andalana tsy eran'ny aina, tsy eran'ny aina izay entinao, tsy eran'ny aina izay entinao. Midina andalana tsarovy, tsarovy fa tsy nisoa ihany, tsarovy fa tsy nisoa ihany. No anjara, no anjara azonao, azonao eto antany, eto antany. Midina andalana ho tofoka ve, ho tofoka ve na hamoy fo, ho tofoka ve na hamoy fo. Midina andalana ataovy antsainao, ataovy antsainao fa hoy Jesoa, fa hoy Jesoa. Midina andalana izay zanaka tiana no faizina, izay zanaka tiana no faizina. Midina andalana ka aza mitsaratra, ka aza mitsaratra mivavaka ianao, mivavaka ianao. Mbola andiny voalohany ihany midina andalana fa Jesoa, fa Jesoa manasitrana, fa Jesoa manasitrana na inona manjo anao, na inona manjo anao. Midina andalana Jesoa koa, Jesoa koa te hamitrana,
Jesoa koa te hamitrana ny fihavanany aminao, ny fihavanany aminao. Midina an-dalana ianao mavesatrentana, ianao mavesatrentana sy feno hasasarana, sy feno hasasarana. Midina an-dalana manana faharetana, manana faharetana, faingo homeny fitsaharana, homeny fitsaharana. Midina an-dalana Jesoa, Jesoa mbola hampody indray, Jesoa mbola hampody indray. Ny hery sy tanjaka, ny hery sy tanjaka. Midina an-dalana Jesoa, Jesoa mbola hamerina, Jesoa mbola hamerina. Mihoatra, mihoatra noho izay, noho izay ananana, ananana. Midina an-dalana omeny anao, omeny anao ny fiadanana, ny fiadanana. Izay ny andininy voalohany. Da averiko aminao izay andininy voalohany izay ary. Vesaranaretina ianao, tsy eran'ny aina zay entinao, tsarovy fa tsy ny soa ihany no anjara azonao eto an-tany. Ho tofoka ve na hamoy fo, ataovy an-tsainao fa hoy Jesoa, izay zanaka tiana no faizina ka aza mitsahatra mivavaka ianao. Fa Jesoa manasitrana na inona manjo anao. Jesoa koa te hamitrana ny fihavanany aminao, ianao mavesatrentana sy feno hasasarana, manana faharetana, omeny fitsaharana. Jesoa mbola hampody indray, ny hery sy ny tanjaka. Jesoa mbola hamerina, mihoatra izay ananana,
omeny anao ny fiadanana. Tahitra ny andiny faharoa isika. Andiny faharoa ary ankehitriny. Amboary Jesosy, amboary Jesosy ny fonay ao. Amboary Jesosy ny fonay ao. Midina an-dalana ho mpankatoa, ho mpankatoa, ho mpankatoa izay atolotrao, izay atolotrao. Midina an-dalana manaiky, manaiky fa tsy ny soa ihany, manaiky fa tsy ny soa ihany no anjara azonay eto an-tany. Manaiky fa tsy ny soa ihany no anjara azonay eto an-tany. Midina an-dalana misy ny hazo fijaliana, misy ny hazo fijaliana hisotro rano tsy tiana, hisotro rano tsy tiana. Midina an-dalana zay mahavery ny ainy, izay mahavery ny ainy no ho ny aminao, no ho ny aminao. Midina an-dalana dia hahazo, dia hahazo izany indray, dia hahazo izany indray ka ho velona, ka ho velona. Midina an-dalana nitondra fahoriana, nitondra fahoriana ianao, ianao ho fanafahana anay, ho fanafahana anay. Midina an-dalana nizaka fijaliana ianao, nizaka fijaliana ianao faingo nitondra ny aretinay, nitondra ny aretinay. Midina an-dalana tsy misy hafa hatramin'izay, tsy nisy hafa hatramin'izay, tsy nisy hafa hatramin'izay faingo nanao toy izao, nanao toy izao mba ho anay, mba ho anay. Midina an-dalana ianao, ianao
ilay zanakiny iray ianao ilay zanakiny iray no niatrika ny mahamay tsy haneo fandavana izahay tsy haneo fandavana izahay fa soa no efa natolotrao fa soa no efa natolotrao midina andalana hiezaka tokoa izahay hiezaka tokoa izahay hiandry izay anjaranay hiandry izay anjaranay midina andalana omeo anay ny fo maharitra zay ny tononkiratsika ny mikalo azy dia ny antoko-pihira Hosana ny antoko-pihira Hosana amin'ny efitrika mambotsy to fitiavana ndao laverina aminao ny rary aorin'izay kosa ho averina aminao hatrany voalohany hatrany farany tononkiratsika Saranare tinayanao Sirani aina zaetinao Saruvi fatini suyani Gonzara sunaye tantani Tutufu kave
tiany soa ihany. Vesara naretiny ianao, tsy raha ny aina izay entinao. Tsaro fa tsy ny soa ihany no anjara azonao eto an-tany. Ho tovoka ve na amoy fo? Ataovy an-tsainao fa hoy Jesosy, izay zanaka tiana no faizina, ka aza mitsahatra mivavaka ianao. Fa Jesosy manasitrana na inona manjoanao. Jesosy koa te hamitrana ny fihavanany aminao. Ianao mavesatretana sy feno asa sarana, manana faharetana, omeny fitsaharana. Jesosy mbola ampody indray ny hery sy ny tanjaka. Jesosy mbola amerina mihoatra izay ananana. Omeny anao ny fiadanana. Amboary Jesosy ny fona iaho ho mpankatoa izay atolotrao. Manaiky fa tsy ny soa ihany no anjara azonay eto an-tany. Misy ny azo fijaliana, isotro rano tsy tiana, izay mahavery ny ainy noho ny aminao dia azo izany indray ka ho velona. Nitondra fahoriana ianao ho fanafahana anay, nizaka fijaliana ianao nitondra ny aretinay. Tsy nisy afatra amin'izay nanao toy izao mba ho anay. Ianao ilay zanaka indray no niatrika ny mahamay, tsy haneho fandavana izahay, fa soa no efa natolotrao. Hiezaka tokoa izahay hiandry izay anjaranay, omeo anay ny fo maharitra. Ndao ary izay indray ny fanambitsika. Aharitra hiandry ny sitrapon'Andriamanitra, hiandry ny zara tendriny ho antsika. Eny fa na dia mety eo ara ny fanitsiana ataon'ny Tompo tsy hampiala antsika amin'ireny, satria mbola pirofo ny fitiavany antsika. Araka ny teniny hoe anaka, aza tao zavatra kely ny famaizana taon'i Jehova, ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra taony ianao. Fa izay tiany Jehova ny faiziny, ary iza zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Araka ny Hebreo 12:15, ny 15 sy ny 21. Vao maika hisaotra ny Tompo isika, ny amin'ny fanitsiny, ny amin'ny famaizany, ny amin'izay mety ho fikapohany, fa pirofo manambara izany fa tena tiantsika tokoa ny Tompo. Mankasitraka Andriamanitra fa na dia tsy araka ny izay eritreretinay tokoa ara ny fandehan'ny fiainanay indraindray, tsy araka izay angatanay dia ianao kosa Andriamanitra no manolotra izay tena mahasoa anay araka ny mahasoa anay, fa tsy araka izay eritreretinay akory. Misaotra fa tsy manaiky ho baikonay ianao, ary izany mihitsy koa moa tsy te hibaiko anao raha teo izay, fa itsy io izay amin'ny fomba fijery amin'ny fomba fisainanay mba izay no anao ny sitraponao Andriamanitra, fa tsy sanatria ianao no anao ny sitraponay. Dia ampitoero amin'ny planinao mandrakariva ny fiainanay Andriamanitra, andehananay marina tokoa araka ny sitraponao. Misaotra Jesosy Kristy. Amen. Izay ihany koa no marina fandarina bokirantsika tamin'ity androany ity dia amin'ny herinana anio andray tononkira vaovao indray isika raha sitraky ny Tompo indrindra. Raha mety koa ianao mbola efa mitantanita isika, mbola azonao atao tsara ny mandefa sosikira, miantso ianao ny laharana 03314 atsoinao 03314 792 08 03314 792 08, na mandefa message ianao any amin'ny messenger, message any amin'ny messenger VoaharyHasina
VoaharyHasina. Azonao atao tsara mihitsy mandahatra hoe ty mba ale fe raha ohatra ka ireo raha mbola tsy ndraisika tato anatin'ny fandarana bokirantsika izany dia manao izay tsy naraka ny fandarantsika hatramin'ny voalohany hitanao any anatin'ny YouTube ny radio vaovao mahasoa ny fandarana bokirantsika efa niarahana ny fampitantana teto dia amin'ny YouTube ny radio vaovao mahasoa soratanao ny hoe Bokikira teny anankiray ilay hoe Bokikira mametraka antsika rehetra mba ny fahasoavan'ny tompo dia mametraka antsika rehetra mba ny fahasoavan'ny tompo ary ankasitraka hatrany izay fitantanan'ny tompo natolotra antsika teo ny Bokikirantsika fandarany radio vaovao masoa niarahantsika tamin'ny zandry ny tiavan'i Jesosy Kristy voahary hasina.